Ivavakantsika ary. Jehovah Andriamanitra raha io. Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Misaotra anao zay raha i amin'ity anio ity raha afaka mivavaka indray eto anatrehanao. Hiaraka andinika sy hianatra ny teninao. Eny Tompo, manomboka ny fampianarana ny boky ny Apokalypsy izay. Izay fampianarana ny amin'ny soratra masina izany dia ny teninao. Ary tsy vitany hoe ny soratra masina fa fanambaranao Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra anao mba hampafantaranao any Jaona mpanompony sy ny vahoakanao rehetra. Izay zavatra miafina ny amin'ny fanjakanao izay tokony ho fantatry ny vahoakanao. Ka ao karaha iny fanainao masina no niasa ao anatinay hamantarana eny zava-miafina ity boky ity. Izay sarim-patarina kanefa ao ny misy ny drafim-pamonjena. Eny Andriamanitra, ilay ratsy dia tsy faly satria manimbatsembana azy zany, manambara sy mamoaka ny zava-miafina ilay ratsy izany. Fa ilay devoly Satana kosa izay miasa ka mitady hanakana izao fampianarana izao dia tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana fa ilay vonona noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Ravy ianao ry Satana noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Levina ianao tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ilay vonona ianao ny amin'ny fofonain'i Kristy. Ravy Satana tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ity fampianarana ity. Levina noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonain'i Jesosy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, kalazay ny naranao ray. Asandratro avy ny naranao ray hatramin'izao ko mandrakizay. Halleluja, halleluja. Dia ka ny ranao Jesosy handrakotra ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto, tsy hananastana fahefana na dia kely azy. Ao ka ny ranao Jesosy handrakotra ihany koa ny fitaovana izay ampiasain'ny olona tsiraray avy ny tokantrano any ka hiaro azy ireo miloha sy amin'ny ratsy rehetra ianao Jesosy. Ao ka ny ranao Jesosy handrakotra ny olona tsiraray avy ihany koa sy ny réseau izay ampiasaina any mba tsy hananastana fahefana na dia kely azy. Ka ao ka Andriamanitra ny fanahinao hiasa amin'ny fahafenoana amin'ny tsiraray avy ka ianao ny teny Tompo amin'ny vahoakanao izay mihaino izao teninao izao fahangina kosa ity mpanomponao. Hoy ny teninao manambara manao ny famohan-kevitry ny faminaniana dia tsy efa ny olona fa mifanahinao irery ihany. Ka ao ka ny fanahinao ray ny hiasa amin'ny fahafenoana hahatanteraka ny sitraponao. Dia anao niady Jehovah fahangina izahay. Dia mankalaza anao izay raha io, mananatra avy ny anaranao izay, manome voninahitra anao izay hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia ao ka ny fanahinao ray ny hiasa amin'ny fahafenoanany. Ka ao ka ny fanahinao ray no ampitenin'ny vavaka fa zako sangina. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray io. Amin'ny anaran'i Jesosy na andratana izany vavaka izany eto anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia misaotra antsika mihaino izao fampianarana izao zany amin'ity an'ity. Manomboka tsika ny fampianarana ny boky ny Apokalypsy. Ity boky ny Apokalypsy ity dia boky ny farany eo amin'ny soratra masina no misy anazy zany. Ary vitsy ny olona na ny mpampianatra izay mampianatra ny boky io. Ny famohan-kevitra io araka ny vavaka izay nataontsika teo dia zao hoe tsy efa ny olombelona ny famohan-kevitry ny soratra masina ny boky ny Apokalypsy. Ny antony dia zao misy zavatra sarim-patarina maro ao anatin'izy io. Ary raha miezaka amin'ny fahendrenana, amin'ny fahalalana na amin'ny resaka hoe analizy no hitondrana ny fampianarana sy ny fahendrena olombelona dia hoy soratra masina hoe miasa foana ny mpanao trano raha tsy Jehovah no manao ny trano. Fa ny fanazavana ny boky ny Apokalypsy dia zao hoe ny Baiboly no manazava ny boky ny Apokalypsy. Zavatra hita zavatra resahana anatin'ny Apokalypsy zany dia zavatra resahan'ny Baiboly ray manontolo. Misy tenin'ny Baiboly manambara manao hoe didy anapididy, fitsipika anapifitsipika, kely ery, kely eroa. Zany hoe ny zavatra azavaina ohatra hoe any amin'ny Isaia misy fanazavana anankiray, any amin'ny
boky hafa indray manazava ny teny iny zany zany hoe mifanampy zany lay baiboly fa tsy afaka manazava ny tenany zany ny boky anankiray ao anatin'ny soratra masina de indrindraindrindra moa zany ity boky ny apokalypsy ity raha nivavaka koa angamba teo mety gaga tsika nanao hoe ahoana koa ry zany vavaka zany mbola tsy naheno an'izany vavaka zany to misy manao hoe inona ny dikan'izany zavatra zany tondra mbola mety hoe mbola izany nanao an'izany mbola tsisy mpitondra fivavahana nanao an'izany mety misy ihany fa vitsy angambany fa ny antony de zao tenin' Jesosy manambara manao hoe raha ratsan-tanan'Andriamanitra ozy izy ny andravana ny asan'ny devoly de ho ravany devoly zany hoe rehefa mandrava devoly zany ianao de zao manondro ianao zany aloha voalohany indrindra tondronao izy de le vonona ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy de maninona ny hoe fofinain'i Kristy ihany koa satria ao amin'ny soratra masina ihany koa de miteny no manambara manao hoe ny fofinain'i Kristy no entina andevonana ny satana ka rehefa mivavaka iny zany ianao de mino ianao finoana zany zay de sady manondro ianao zany mampiasa ny fanondronao no maninona tsofinao izy le voninao ny am'raha ny zanak'ondry efa vita izy tsofinao apokanao mihitsy izy levona izy fa zay le izy arak'le fitenenana hoe izaho toetrany am'izany de zahatsika toetr'Andriamanitra manandrana zay manandrana zany de mahita an'izay tsika satria finoana le izy zany raha ohatra tsika hoe zany ve de ho tanteraka bon tsy miditra loatra am'izany ndray tsika zany fa resaka finoana zany le izy zany fa rehefa mino an'Andriamanitra ianao ny tenin'Andriamanitra manambara manao hoe zay mitady no ahita zay mandona zo novahana zay mangataka no omena ka nangataka tsika nino tsika hoy Jesosy manao hoe ninona nangatahanareo amiray ny anarako de ho azonareo zany de finoana zany zay zavatra zay hoe mangataka amiray ny anarako toizantsika le fanazavana ka hiditra tsika zany hoe ny am'ty boky ny apokalypsy ity hiditra mifampidirana isika izany boky ny apokalypsy araka ny nambara teo de boky ny andro farany ary tsy mbola nambarako teo moa zany zay fa hoe boky farany eo amin'ny soratra masina fa ny boky ny apokalypsy koa zany de azo lazaina ihany koa hoe boky ny andro farany fa ny apokalypsy zany de zay hoe vao manomboka tsika raha manokatra ny boky ny apokalypsy zany de raisitsika lizy amin'ny boky farany ny baiboly angamba mino fa hitantsika daholo fa tsy de sarotra loatra ny mahita anazy de jerentsika tia ny boky farany ato amin'ny soratra masina zany raha mijerytsika de zao ny teny eto hoe apokalypsy na fanambarana de eo ambany izy miteny hoe na fanambarana ozy izy zany hoe fanambarana zany ty boky ny apokalypsy ity amin'ny teny frantsay moa izy de hoe révélation no ilazany anazy zany hoe amin'ny mahafanambarana zay na hoe révélation zay zany de ohatrany hoe misy zavatra afenina zany ohatrany hoe asianao rideau zany ohatrany hoe misy zavatra takonanao zany ohatrany hoe manana lampe zany ianao de alainao iny rideau iny de rakofanao le lampe de raha miantso olona zany ianao za mba manana surprise atao aminao mba misy zavatra tiako révélena aminao de inona zay zavatra tsy fantatra zany zay jereo izy ianao de ingianao le izy zany manao révélation zany ianao misy zavatra ty zavatra niafina hita zany asy ohatra zay zany le hoe révélation na ihany koa ohatra hoe misy olona miresaka ohatrany de manana secret le olona de rehefa miresaka izy de hoe tena mba manana révélation atao aminao de inona zany de mba mihaino hoe inona le révélation zany zavatra secret zany de miteny izy de avoakany zany le secret zany hoe zavatra tsy fantatra zany le zavatra no avoaka zany de ao anatin'ity boky ny apokalypsy ity zany raha mijery zany tsika mikasika zavatra resantsika zay mikasika le fampidirana de zao hoe zavatra miafina zany ny zavatra voambarana io boky ny apokalypsy io zavatra tsy fantatra zany io fa zao ambara amitsika zany le izy ary tsy teniko le izy fa Andriamanitra no nanomehany io boky io Andriamanitra no nanomehany io boky io zany fa tsy teniko le izy zany hoe ao anatin'io boky io zany de misy zavatra sarotra ao anatin'io zavatra io misy zavatra miafina ao anatin'io boky io zany
dia inona nefa ilay zavatra miafina sy ao anatin'io boky io dia tsy inona nefa izany fa tenin'Andriamanitra ny zavatra ao anatin'io boky io. Raha mijery fotsiny tsika vakiantsika kely izy ohatra hoe ny toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 dia inona ny zavatra resahany io mba hitantsika an'izy hoe zavatra amin'ny mahafanambarana le izy zany dia zao ny teneniny amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Ho ajantsika eo amin'ny andininy 2 fa inona zavatra hitantsika teo? Voalohany dia miteny hoe fanambarany Jesosy Kristy izy. Raha misy zany miteny manao hoe tsy ilaina ny bokin'ny Apokalypsy io fa tsy tenin'Andriamanitra io. Fa vao manokatra ilay izy dia fanambarana izy ilay bokin'ny Apokalypsy satria raha vao maheno zao tsika bokin'ny Apokalypsy izany dia inona ny zavatra hentsika amin'izany? Fampitahorana zany satria hoe misy zavatra ao anatin'io mba efa mety mamaromaro eny amintsika mety niezaka hoe mba namaky ilay bokin'ny Apokalypsy dia hoe nahita dragona zany, manana loha 7, mahita tandroka 10, mahita léoparda, manana loha anankiroa, mahita voromahery, mahita bera, misy karazana biby zany io. Mahita ihany koa tsika hoe valala, manana rambo tahaka ny maingoka ozy izy. Zany zavatra hitantsika ao anatin'ilay izy io dia be dia be zany matahotra hoe inona ny zavatra voalazany ty boky ty toa zavatra mampahatahotra izy zany. Kanefa zao ny zavatra io, reny zavatra hitantsika reny zany dia zao hoe ao no mofilazana azy zay amin'ny raha raisina hoe amin'ny teny gasy zany dia hoe fanoharana zany. Na ohatrany hoe Jesosy koa rehefa mampianatra dia manao inona Jesosy? Amin'ny alalan'ny ohabolana ny anaovan'i Jesosy fampianarana. Dia zay zany no zany hoe zavatra ohatrany hoe zavatra codé zany reny, zay ny azo ilazana anazy. Zay zany ilazana anazy fa mbola hiditra amin'izay moa zany tsika rehefa avy eo. Fa zavatra hitantsika zany dia zao aloha hoe avy amin'ny Jesosy Kristy ve dia zavatra ratsy? Hoe fanambarany Jesosy Kristy. Misy koa ny olona miteny hoe tsy tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalypsy. Fa ny bokin'ny Apokalypsy dia manino? Tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra mihitsy ny bokin'ny Apokalypsy araka ny voambara teo. Vakiantsika everenitsika ilay andininy 2. Zao ny zavatra teneniny hoe izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Averiko ilay andininy voalohany. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana ani Jesosy. Nanambara ny tenin'Andriamanitra ozy izy sy ny finoana ani Jesosy. Eto zany dia manambara mihitsy hoe tenin'Andriamanitra zany ilay bokin'ny Apokalypsy. Dia tohizantsika indray ara ilay teny. Inona ny zavatra hitantsika eto anatin'io toko voalohany? Misy zavatra anankiray ngeza be voasoratra ao anatin'io toko voalohany. Resaka sika teo hoe fanambaran'i Jesosy ilay Apokalypsy. Ndresaka ihany koa tsika hoe tenin'Andriamanitra koa zany le izy. Fa le afatra nalefa ho aniza le afatra. Nalefa ho aniza zany le afatra. Dia hozy izy ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Fa eo amin'ilay andininy voalohany izy manamafy ilay izy. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zany hoe ho aniza zany no nampitaina ty afatra ity. Zany hoe ilay fanambarana zany avy amin'iza? Fanambaran'i Jesosy Kristy. Iza no nanomean'i Jesosy ilay fanambarana? Andriamanitra no nanome azy, satria izay no nambarany teo hoe fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy.
Zany hoe Andriamanitra zany manomeny Jesosy le fanambarana. Fa rehefa aveo indray le izy dia zao, iza no nampitondraina le fanambarana? Nomena ny anjely le fanambarana, ary ny anjely no nameny le fanambarana any Jaune. Io fanambarana nomena ny Jaune io nefa ho aniza no nanomezana io fanambarana io any Jaune. Dia eo amin'ilay andininy voalohany izy miteny ny fanambaran' Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana. Iza zany no andefasana an'izy? Ny mpanompony zany no andefasana an'izy. Ka matozana tsika manao an'ity fampianarana ity dia zao hoe maro ny vahoaka an'Andriamanitra manerana n'izao tontolo izao. Ary misy teny soratra masina eo amin'ny Matthieu manambara manao hoe ity filazantsara ny fanjakana ity izy dia tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo izao vao tonga ny farany. Maninona hotoriana amin'izao tontolo izao? Satria izao manerana n'izao tontolo izao zany dia misy vahoaka an'Andriamanitra manerana n'izao tontolo izao. Izay antefahany io hafatra io zany. Ary marihana ihany koa fa tsy ny olona rehetra mihitsy no maninona no mandray an'ity fanambarana ity. Maro no anohitra an'ilay fanambarana, maro ihany koa no andray ilay fanambarana. Fa zao kosany ho an'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay aheno ity antso ity. Satria tsy antsoko io, na antsony Jaune io antso io, fa antsony Kristy izy io, satria fanambaran'i Jesosy Kristy zany hoe ho an'izy fanambaran'i Kristy ho an'ny vahoakany. Ka ho an'ireo vahoakan'i Kristy izay maheno ny feony zany dia anono amaly ny antsony zany ireo vahoaka ireo izay maheno ny feony. Dia jereo zao notenena ary amin'ny Jaune. Dia tsika any amin'ny Jaune toko 10 jerentsika kely zay. Jaune toko 10 dia vakiantsika ny andininy 720. Inona ny zavatra resahany eo amin'ny andininy 720? Jaune voasoratra amin'ny andininy 720 sy ny ka hatramin'ny 720. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Ahoana izy izy? Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Zany hoe ny ondron'ny Kristy zany dia zao. Ianao izay mihaino anahy io, mety tsika mety ohatra za zao mihaino an'ity. Fa nga ianao maheno an'ity fanambarana ity raha tsy efa antson'Andriamanitra ianao, matoa anao maheno an'izao fanambarana izao dia efa Andriamanitra mihitsy ny miantso anao zany. Ny ondriko izy izy maninona? Ny ondriko mihaino ny feoko izy izy. Dia rehefa mihaino ny feoko ny ondriko dia maninona? Manaraka ahy. Inona nefa ny zavatra resahan'ny boky ny Apokalypse io? Ny ankamaroan'ny olona raha vao miresaka hoe Apokalypse, satria mireny ianao raha vao miresaka ianao hoe Apokalypse zany na hoe Apokalypsy zany. Amin'ny teny gasy izy hoe Apokalypsy, raha vao mihaino ianao hoe Apokalypsy dia zava-doza ny eritreretin'ny olona zany hoe Apokalypsy zany na hoe Apokalypse. Dia frantsay moa izy hoe Apokalypse zany. Satria raha vao mihaino Apokalypse ianao dia ohatrany hoe catastrophe naturelle reny misy horohorontany, misy tondra-drano be, misy afo mirehitra, potika mainy tanàna ray manontolo, misy ny tsunami, zany ny hitan'ny olona hoe loza be. Fa ity fanambarana ity dia zao hoe manomana ny vahoaka an'Andriamanitra ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Zay ilay tenin'i Jesosy teo amin'ilay Jaune toko 10 andininy 720 dia ahoana izy? Ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Za manome azy fiainana mandrakizay izy. Ny antony mahatonga an'i Jesosy manome antsika n'ity fanambarana ity dia mba hahazoantsika fiainana mandrakizay. Satria zany ilay boky ny Apokalypsy zany raha raisina ilay boky ny Apokalypsy dia mizara roa mihitsy ilay boky ny Apokalypsy. Ny zavatra anankiray zany dia zao hoe mitondra ny vahoaka an'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy, fa ny lafiny anankiray kosa dia zao misy loza mitatao ho an'ny
zay tsy mihaino an'io antson'andriamanitra io satria isy loza ho avy am'izao tontolo zao zany zay mahatonga le zay ndriko hoe boky ny apokalypsy misy loza ho avy ka mba hiarovan'andriamanitra antsika amin'io loza ho avy io na loza efa mitatao io na ihany koa efa mety misy efa hitatsika am'izao zavatra iainantsika zao de zao hoe ny fahalalana n'ity fiainana mandrakizay zay atolotry ny boky ny apokalypsy ity zany no maninona no ahafahantsika voavonjy ho afaka am'izany loza rehetra izany ka fitiavana ange zany antson'ny Kristy zany mikasika an'io boky io zany fitiavana zany de mbola teneniny ihany izy amin'ny 14 mikasika io hoe ny ondro ny mieko ny feoko teo izy de ahoana izy amin'ny 14 toko 10 14 ary efa mamoaka ireo rehetra ireo izy satria zay mantsy le izy le hoe ny ondroko izy averiko tsara le 17 jereo tsara miteneny ny ondroko miain'ny feoko ary zao malala azy ary izy manaraka zany hoe Jesosy zany mpiandro ondry de tsika zany ondron'ny Kristy de rehefa miain'ny feon'ny Kristy zany tsika de manaraka ny Kristy de rehefa manaraka ny Kristy tsika de izy amin'ny 14 teo 14 de zao nyteneny ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy zany io mamoaka azy zany le mpiandro ondro mamoaka azy ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondro manaraka azy satria malala ny feony izy zany hoe manaraka azy zany le ondry manaraka ny Kristy orina zany le ondry mien'ny fanambarany malala ny feony zany ka le feon'ny Kristy le tenin'Andriamanitra nge de toizantsika ihany koa le izy eo ihany tsika 14 inona koa ny teneny 14 izao no mpiandry tsara amin'ny mampiandro indry an' Jesosy zany izao no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho ozy Jesosy fantatro ny aho izy fantany Jesosy ny ondrony zany hoe izy areo ondroko reo zay mbola nivelan'ny vala maneran'izao tontolo zao ary reo ondro reo to mahalala ny Kristy reo ary mahalala ny feony reo zany ka manaraka azy fantany zany reo fantany tsara reo de farany eo amin'ny 14 inona ny teneny eo amin'ny 14 zay ny anton'ity afatra ity satria nahoana misy zany ho atsika zay fanandrehany zao fampianarana boky ny apokalypsy zao misy amintsika zay efa nandray am'izany antson'ny Kristy zany fa maninona ny mbola nalefa ty fampianarana ity satria nahoana mbola manana ondry hafa Jesosy ivelantsika zay efa nahalala ty antso ity efa mbola manana ondry hafa Jesosy de zay mahatonga azy miteny amin'ny 14 manao hoe manana ondry hafa izay tsy am'ty valy ity aho ary ireny koa de tsy maintsy hoentiko ka hiain'ny feoko ary ho tonga andian'ny ray izy sady iray ihany ny mpiandry mbola manana ondry hafa ivelan'ny vala ho Jesosy zay nge le ohabolana nataon'i Jesosy le fanoharana moa zany nataon'i Jesosy mikasika le ondry very teo amin'ny Israely ny nanana ondry 100 izy le mpiandry anankiray de ny anankiray very le 7 zany tao ambala fa ny anankiray very de lasa izy nanina lasa izy nandeha nitady an'iny ondry anankiray very iny nandra-pahitany azy ka rehefa netiny de nylolo avy mihitsy le ondry very de zay ngely izy zay le tenenin' Jesosy manao hoe manana ondry hafa zay tsy am'ty vala ty aho ary ireny koa de tsy maintsy hoentiko ka hiain'ny feoko ary ho tonga andian'ny ray izy sady iray ihany no mpiandry ireny koa de tsy maintsy hoentiko izy ka hiain'ny feoko Jesosy mihitsy zany ny maka azy amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'le antso amin'ny alalan'le fanambarana amin'ny alalan'ty fanambarana ity zany ka zay le izy hoe tsy fanambarako ty fa fanambarana izy araka voasoratra hoe fanambarany Jesosy Kristy zany de toizantsika ara le fanambarana le boky ny apokalypsy araka ny resahantsika teo moa zany de zao hoe ny boky ny apokalypsy zany ny boky ny apokalypsy ihany koa zany de zao hoe manambara ny amin'ny andro farany manambara ny amin'ny andro farany na amin'ny teny frantsay izy ataontsika hoe fin du monde zany raha zay ny olazana anazy betsaka ny olona tsy mino an'izany hoe fin du monde zany mieritreritra ny olona mbola haritra
Fa raha amin'izao fotoana zao ny zava-misy raha mijery fotsiny tsika ho an'ny olona tsy mandinika no miteny an'izany hoe tsy misy zany eredredy zany. Fa raha mandinika ianao manaraka ny vaovao sy ny zava-misy dia efa miaina amin'ny vaninandro farantsika amin'izao vanim-potoana zao satria nahoana? Eo ny resaka hoe réchauffement climatique. Ny zavatra misy zany hoe ny ressource zany na hoe ny ressource any ambanin'ny tany zany, ohatra ny hoe ny resaka hoe rano fisotro fotsiny ohatra io rano fisotro fotsiny dia misy ireny rano ireny miangana any ambanin'ny tany any izay ataontsika hoe nappe phréatique ny ilazany azy amin'ny teny frantsay zany. Ka io nappe phréatique io any zany misy rano miangana any ambany any. Na ny nivoan'ny rano anaty nappe phréatique ary zao efa tena midina dia midina dia midina. Nivoan'ny rano amin'ny rivière efa midina dia midina dia midina. Ny any amin'ny resaka hoe mitsonika ny glacier zany, any amin'ireny glacier be toerana any amin'ny pays nordika ireny zany, efa midina dia midina dia midina. Zany dia zao efa fahasimban'ny tontolo iainana, efa fahasimban'ny tany zany zavatra rehetrarehetra zany. Ka raha mbola mieritreritra ianao hoe fa raha vao miresaka ianao zany apokalypse dia zao manambara inona koa zany izy? Manambara ny andro farany ihany koa zany ny bokin'ny apokalypsy. Zay zavatra resahany ny bokin'ny apokalypsy. Tsy fampitahorana zany. Satria raha mitentsika hoe fampitahorana zany, ohatra fotsiny raisina hoe raha misy cyclone ho avy amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe ny Tamatavy iny fotsiny ataontsika hoe misy cyclone ho avy, misy tafio-drivotra ka tsy miomana ny olona ny amin'ny cyclone ho avy. Tena zavatra misy, tena loza tokoa no mahazo ilay olona. Fa rehefa ho avy ilay cyclone ka milaza ny mpiasan'ny météo, manambara manao hoe misy cyclone ataontsika hoe ataontsika hoe zaninina ny anarany ohatra n'izany, avy any amin'iny faritra atsinanana iny izy ny miditra, ary eny mbola 100 kilometatra miala ny ranomasina any sisa tsy idirany amin'ny tany ohatra zany. Dia ny rivotra hoentiny mahatratra eo amin'ny 200 kilometatra isan'ora io. Maheno an'izany dia mila miomana isika ny amin'izany zavatra zany, manamafy ny any ambonin'ny tafo, manamafy ny rindrina, ny varavarankely, mba manao provision ianao ny amin'izay tokony atao, manangona sakafo, rehefa tonga iny ny rava daholo ny rehetrarehetra tsisy n'inona, dia filazana inona zany zay antso ataon'ny météo zay. Marina fa misy loza ho avy izy miteny hoe misy loza ho avy, fa fanomanana ilay olona mba tsy ho tratra n'ilay loza zany. Ka zay zany le bokin'ny apokalypsy ihany koa zay fanomanana antsika zany le izy maninona, mba tsy hatrasara antsika zany le loza ho avy zany, satria misy loza ho avy zany zay lazain'ity boky ity zany. Dia fanomanana antsika zany zay. Ka zay mahatonga le zany tokoa mitondra le anarany ihany koa hoe apokalypse zany, na hoe apokalypsy zany ilay boky izany. Dia toizantsika ara le izy. Dia ireo mpandinika moa zany dia araka ny mpandinika dia milaza mihitsy hoe ny bokin'ny apokalypsy io dia bokin'ny faminaniana na bokin'ny andro farany ihany koa zany ny antsony le bokin'ny apokalypsy. Ity boky ity zany dia zao hoe ny asany zany dia zao hoe manome antsika zany la clé mba hahafahantsika miomana ny amin'izany hoe événement apokalyptika zay ho avy zany, na hoe loza apokalyptika zay ho avy izany. Ao anatin'ny baiboly anefa dia zao tsy ny bokin'ny apokalypsy ihany no lazaina fa bokin'ny andro farany, na antsoina ihany koa hoe boky apokalyptika. Fa misy boky maromaro ihany zany izy eo zany. Fa ny tena hoe miavaka zany eo amin'ny baiboly ny amin'ny resaka hoe miresaka ny amin'ny bokin'ny andro farany, na hoe boky apokalyptika dia zao ny bokin'ny apokalypsy voalohany indrindra aloha zany, manaraka an'izay ny bokin'ny Daniel, ary ny fahatelo farany dia ny bokin'ny Ezekela mpaminany. Ireo boky ireo zany, ireo no bokin'ny manambara ao anatin'ny soratra masina ny amin'ny bokin'ny andro farany zany, na hoe boky apokalyptika zany. Ka ireo boky telo ireo zany dia zao tsy misaraka zany ireo boky ireo fa mifanazava zany ireo boky ireo.
ny zavatra hitantsika amin'ny apokalypsy zany hitantsika resahana izy any amin'ny Ezekela. Zavatra hitantsika amin'ny apokalypsy resahana izy any amin'ny Daniel. De mifameno zany ny zavatra resahan'ireo boky ireo zany ka rehefa manazava zany sika ny bokin'ny apokalypsy de zao ahita zany sika any miresaka ny any amin'ny Daniel any, miresaka ny any amin'ny Ezekela any ny zavatra resahantsika ao amin'ny bokin'ny apokalypsy. De jery kely fotsiny sika ny hafan'ny ahitantsika satria miresaka tsika hoe bokin'ny andro farany. De jery sika any amin'ny Daniel any fa any amin'ny Daniel zao izy miresaka an'izay, miresaka an'izany hoe andro farany zany. Any amin'ny Daniel toko faharoa jerentsika kely. Daniel toko faharoa ny andin'ny 7 sy ny 8 de inona ny zavatra zay resahany io zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniel nanao hoe Daniel zany mpaminany izy io zany, mpaminan'Andriamanitra. Dia namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniel ka nanao hoe ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka dia tsy hain'ny olon-kendry na ny mpiskidy na ny omby asy na ny mpanandro nolazaina tamin'ny mpanjaka. De eto koa zany tsika miteny hoe ty bokin'ny apokalypsy ty tsy hain'ny olon-kendry ty boky ty, tsy hain'ny omby asy ty boky ty, na hain'ny mpiskidy ty boky ty, fa Andriamanitra no manome ty fanambarana ty. De toizantsika ilay fanazavana. De hoy izy namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniel ka nanao hoe ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka dia tsy hain'ny olon-kendry na ny mpiskidy na ny omby asy na ny mpanandro nolazaina tamin'ny mpanjaka. Kanefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra any Nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga any am-parany. Zany hoe mpanjakan'ny Babilôna zany ity Nebokadnezara ity tamin'izany andro zany. De naminany zany nanofy le mpanjaka. Rehefa nanofy le mpanjaka de tsy fantatry tsy tadidiny le nofy ary tsy fantany ny heviny. Daniel mpaminany nefany nanambaran'Andriamanitra ny hevitry ilay nofy. De nambarany taminy de hoy izy Daniel mantsy an'le mpanjaka hoe misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra Nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga any am-parany. Zany hoe le nofy nofisin'le mpanjaka zany tamin'ity vanim-potoana ity de zao hoe milaza n'inona? Milaza ny zavatra ho tonga any am-parany. Raha vao miresaka zany sika hoe tonga any am-parany de maninona zany zany? Inona ny dikan'izay zany? Misy zany ny farany. Misy zany ny farany. Nisy ny voalohany zany ary nisy ny farany. Inona ny voalohany? Ny famoronana zany tamin'Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Fa eto zany miresaka n'inona izy? Miresaka ny any am-parany zany izy eto. Misy zany io farany io. Jerentsika ihany koa amin'ny toko fahavalo, Daniel toko fahavalo, jerentsika zany. Jerentsika ihany koa amin'ny Daniel toko fahavalo. Andininy 7 ka hatramin'ny 7. Daniel toko fahavalo ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Andininy 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dinakeo amin'ilay nitsanganako izy, ary no tonga izy dia raiky tahotra aho ka nikarapoka ny oga, nefa hoy izy tamiko, aoka ho fantatra aho ry zanak'olona, fa io fahitana io dia milaza ny amin'ny farany. Ahoana tsara izy amin'ny 7? Aoka ho fantatra aho ry zanak'olona fa io fahitana io dia milaza ny farany. Eto zany dia miresaka inona koa? Miresaka ny farany ihany koa zany eto. Zany hoe rehefa nahita le anjely zany Daniel, niresaka tamin'le anjely dia tsy zakany nahita le anjely dia nikarapoka izy ny anjely. Dia niteny tamin'le anjely nanao hoe aoka ho fantatra aho ry zanak'olona fa io fahitana io dia milaza ny farany. Eto zany any amin'ny Daniel zany efa taonjato maro tany alohan'ny nahatongavana Kristy nefa nisan'izany Daniel mpaminany zany. Nefa tamin'izany dia efa nilazany hoe isy zany farany zany. Dia toizantsika ilay vaky teny 8 sy 9. Ary raha niresaka tamiko izy dia reniko ny torimaso teo amin'ny tany aho, fa izy nanohina nampitsangana ahy. Dia hoy izy, indro ampahafantariko anao izay ho tonga amin'ny fahatezerana farany, fa ho amin'ny fotoana any am-parany izany. Indro ampahafantariko anao izay ho tonga amin'ny fahatezerana farany, fa ho amin'ny fotoana any am-parany izany. Zany hoe misy fahatezerana zany. Amin'ny teny frantsay ilazany fahatezerana io dia hoe colère.
Zany hoe misy koleran'Andriamanitra zany hitranga hiatra amin'ity tany ity. Ampahafantariko anao izy ny fahatezerana. Ampahafantariko anao izy araka le teneniny teo zany, averiko tsara le izy teo. Ampahafantariko anao izay tonga amin'ny fahatezerana farany, fa ho amin'ny fotoana aneparany izany. Zany hoe rehefa tonga zany io fahatezeran'Andriamanitra io dia amin'ny fotoana iny aneparany zany no atongavany io fahatezerana io zany. Jerentsika ihany koa zay aty amin'ny Daniel toko faha 12. Toko faha 12 dia ny 720. Vakitsika zany zay. Daniel toko faha 12 dia ny 720. Ao no izy eo amin'ny 720. Ary ny fonon'ireo mpanjaka roa ireo dia samy tahanao ratsy, ary eo an-databatra iray no iresahany lainga, nefa tsy ambinina izany fa ny farany dia amin'ny fotoana ihany. Ahoana izy teo? Eto zany ny faminaniana indray ny amin'ny resaka hoe mpanjaka avy any avaratra sy ny mpanjaka avy any atsimo izy tsiditra lalina amin'izay zany tsika. Fa ny zavatra misy izy dia zao ny zavatra mitranga amin'io fotoana io izy. Ny fonon'ireo mpanjaka roa ireo izy dia tahanao ratsy, ary eo an-databatra izy no iresahany lainga, nefa tsy ambinina izany fa ny farany dia ho amin'ny fotoana ihany. Zany hoe misy fotoana zany io farany io. Ny farany izy dia ho amin'ny fotoana ihany. Iza ny mahalala ny fotoana io? Andriamanitra zany no efa nametraka ny fotoana io. Dia Andriamanitra, sika zany tsy mahalala ny fotoana io, fa Andriamanitra no mahalala ny fotoana io zany. Fa misy fotoana araka le voalaza, nefa tsy ambinina zany izy fa ny farany izy dia ho amin'ny fotoana ihany. Zany hoe efa voatendrin'Andriamanitra zany ny fotoana io farany io. Ary Jesosy dia miteny an'io mihitsy, na ny anjely any an-danitra izy na ny zanaka aza tsy mahalala an'io, fa ny ray ihany izy no mahalala an'io fotoana io. Jerentsika ty amin'ny Matthieu toko faha 420 jerentsika. Toko faha 420 dia ny 9:70. Dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'izany ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Fa ny amin'izany andro sy ora izany, izany hoe io le fotoana ny amin'ny farany zany io. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Zany hoe fotoana zany efa voatendrin'Andriamanitra zany io. Eto zany tsika dia manambara mihitsy. Zay mazava-dehibe le fanambarana, misy ny farany zany. Raha tsy ambara amintsika zany hoe misy ny farany, ahoana moa ny alalantsika an'izany? Ary raha fantatsika efa misy ny farany, raha omenantsika ny lakile mba hahafahantsika miomana amin'izany farany zany, mofy antsika tsy mba hiazakazaka hamonjy izany lakile zany. Dia izay ny anton'ity boky Apokalypsy ity zany. Jerentsika ihany koa eo amin'le Daniel teo ihany, Daniel toko faha 12:7. Jerentsika kely daholo zany miresaka an'le hoe miresaka ny farany zany. Daniel toko faha 12 dia ny 5:5. 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isolavo koa ny manantsaina mba hizahan-toetra sy hanadiovana azy amin'ny tsinazy ambara-pahatonga ny andro farany, fa mbola ho amin'ny fotoana ihany izany. Ary isolavo koa ny manantsaina mba hizahan-toetra sy hanadiovana sy hamontsiana azy ambara-pahatonga ny andro farany. Afakitsika mihitsy moaka amin'ny 7:30 fotrany tsy dia mazava le voalohan'le 5:30 teo. Ary rehefa lavo izy dia azo famonjena kely, ary maro no ikambana aminy amin'ny fiatsaram-belatsio izy. Ary isolavo koa ny manantsaina mba hizahan-toetra sy hanadiovana azy amin'ny tsina azy ambara-pahatonga ny andro farany, fa mbola ho amin'ny fotoana ihany izany. Eto ny zavatra resahany zany dia zao hoe alohan'ny andro farany zany dia misy zavatra mitranga. Zay ny zavatra resahany io, tsy dia hiditra lalina amintsika. Misy zavatra mitranga alohan'ny andro farany. Zay mahatonga azy miteny hoe ambara-pahatonga ny andro farany, fa mbola ho amin'ny fotoana ihany zany. Zany hoe ho avy io andro farany io zany, misy zavatra mitranga alohan'izay. Fa
rehefa tonga le farany dia zao amin'ny fotoana zany io zay efa nitendren'Andriamanitra no tongavany io tsy tongatonga ho azy ohatra misy zavatra androany mety mitranga androany dia osika c'est la fin du monde maty sika rehetra ny tsy fahalalana ny soratra masina mahatonga anao miteny an'izay hoe c'est la fin du monde raha mahita zavatra mitranga androany ianao hoe mety zavatra mampatahotra be anao tena la fin du monde fa misy famantarana be dia be ao anatin'ny soratra masina ao zay ampahafantaran'Andriamanitra antsika zany mba hahafahantsika hoe ity le famantarana ny amin'ny andro farany zay zany tombontsoantsika ny amin'ity boky ity verina ary tsika ny amin'ny eo amin'ny Daniel eo kaiky ihany ary Daniel indray toko 12:4 dia ozy izy zao ny tenin'Andriamanitra ary ianao ry Daniel dia ahoroninao ny teny zany hoe ny teny izay nomenanao zany ity bokin'ny Daniel ity zany ary ianao ry Daniel dia ahoroninao ny teny ka azo tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany maro no azoto andinika ka hitombo ny fahalalana ahoana izy ary ianao ry Daniel dia ahoroninao ny teny azo tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany maro no azoto andinika ka hitombo ny fahalalana tsika zany zao dia efa miainao anatin'ny inona zany tsika amin'izao fotoana zao tsika tsy eo anatin'ny hoe farandro hoe efa tay efa farandro ty fa miainao anatin'ny miainao anatin'ny anao filazana azy ty hoe miainao anatin'ny andro farany zany tsika zao miainao anatin'ny andro farany zany tsika zao tsy hoe farandro zany mantsy efa tapitra zany tsika miainao anatin'ny vanin'andro farany zany tsika zao anatin'ny vanin'andro farany zany tsika zao le dernier jour zany le dernières années zay ny azo ilazana anazy miainao anatin'izany zany tsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ka zay le teny teo ary ianao ry Daniel io teny io fa nomena azy nefa taonjato taona mahery talohan'ny nahaterahany Kristy dia ozy izy hoe ary ianao ry Daniel ahoroninao ny teny ka azo tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany zany hoe asiana tombo-kase zany io boky io mandra-pahatonga ny andro farany fa rehefa tonga zany ny andro farany dia maninona maro no azoto andinika ka hitombo ny fahalalana tsika zany tonga amin'izao andro farany zao dia manao efa nosokafan'Andriamanitra le boky nampahafantariny atsika le zava-miafina satria raha tsy fantatsika le zava-miafina ao anatin'le bokin'ny Daniel na ny bokin'ny Apokalypsy dia manao hoana tratra n'inona tsika tratra le loza zany tsika fa zao araka le teniny teo maro no azoto andinika ao izy ka hitombo ny fahalalana dia eo amin'ny andininy fahatelo amby folo dia ahoana izy andininy fahatelo amby folo fa mandehana ianao mandra-piavy ny farany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho amin'ny anjaranao amin'ny andro farany mandehana ianao izy mandra-piavy ny farany fa hitsahatra ianao zany hoe amin'ny fotoana izay ahafatesany Daniel zany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho amin'ny anjaranao amin'ny andro farany sen'Andriamanitra fa mandehana ianao mandra-piavy ny farany aza dia miasa saina loatra ny amin'izany ianao aza matahotra ianao fa zany zavatra zany mbola ho any aparany zany fa alohan'ny hatongavany zany mbola hitsahatra aloha ianao zany hoe Daniel ho faty zany fa rehefa tonga ny andro farany dia manao fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho amin'ny anjaranao amin'ny andro farany zany hoe inona koa zany zavatra resahana eto rehefa tonga zany io farandro io dia zao misy fitsanganana maty koa zany io satria eto dia tenenina mihitsy hoe hitsangana ianao ka handray ny anjaranao misy zany fitsanganana ny maty ka eto zany dia efa miresaka an'izay sahady koa zany ny amin'ny andro farany hoe raha tsika zany teny ny olona mantsy zao zavatra misy dia zao hoe matahotra ny ho faty ny olona hoe faty tena maty fa tsisy fanantenana ny olona nge miary arena amin'izao tontolo zao miary faripahaizana miary fahalalana mba hoe mananjanaka maro manana zavikely sy ny karazany manana trano fa rehefa tonga ny fotoana izay afatesany ho aiza izay rehetrarehetra zay
Efa tonga koa ny fahafatesany betsaka ny olona tsy manan-tenany zany fiainana mandrakizay zany fa hoe maty. Fa ho an'izay eo amin'ny tompo zany, ho an'izay eo amin'Andriamanitra zany dia zao misy ny fanantenana. Satria nahoana? I Daniela ary nomena io fanantenana io, manao hoe fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Zany eo amin'ny fotoana izay hahafatesanao zany dia hitsahatra ianao ka hitsangana ianao rehefa avy eo zany ho ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Zany misy fanantenana zany. Resaka koa zany tsika ny amin'ny boky ny Apokalypsy io, ny amin'izany hoe fitsanganana amin'ny maty zany ho hitantsika koa zany hoe ahoana koa zany. Zay ilay hoe zavatra izay mbola tsy hitan'ny masonao na ren'ny sofinao na niditra tao am-pon'ny olona nefa nomen'Andriamanitra atsika zany sy nampahafantaran'Andriamanitra atsika zany. Iandroso any koa ary sika zany, verina indray tsika any amin'ny Apokalypsy zany mikasika an'izay zavatra zay. Dia eo amin'ilay toko voalohany izy mivakitsika teo ihany le izy figerenantsika kely miresaka an'ilay andro farany zany. Vakitsika amin'ilay toko voalohany teo Apokalypsy zany. Apokalypsy toko voalohany. Dia izao no teneniny eo amin'ny andinin'ny voalohany io. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary naniraka ny anjeliny izy anambarany Jaona mpanompony. Izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra izay fahitany. Dia toy izany. Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, dia inona ny anohizany azy farany io? Fa atombotra ny andro. Eto zany izy dia miresaka zany ny amin'ny zavatra inona? Voalohany aloha dia hoe ny amin'ny zavatra izay tsy maintsy ho tonga faingana izy izy. Dia rehefa avy eo izy miresaka ny amin'ny inona? Ny fahatomoran'ny andro. Averentsika tsara ilay izy. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zany hoe misy zavatra ho avy zany eo. Misy zavatra ho avy zany. Tsy maintsy ampahafantarina antsika zany misy zavatra ho avy eo zany. Ka raha ohatra tsy miomana zany ny mpanompony, tsy miomana ny vahoaka an'Andriamanitra, ho fantany ve hoe inona ny zavatra ho avy io? Tsy atahotra daholo ny rehetrarehetra hoe ahoana ity zavatra ity? Fa zay izy zany hoe mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Dia ary amin'ny andinin'ny fahatelo izy dia miteny sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Zany hoe ny zavatra finosin'ity boky ny Apokalypsy ity zany, io ilay zavatra tsy maintsy ampahafantarina ilay vahoaka an'Andriamanitra zany. Mikasika ilay inona? Ilay mikasika ilay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Dia fahasambarana ho antsika zany. Ny maninona? Ny mihaino ny tenin'ity faminaniana ity. Fahasambarana ho antsika ny mitandrina izay voasoratra ao anatiny. Fa ahoana izy? Atombotra ny andro. Atombotra ny andro zany. Izany teny zany efa nomena tamin'ny andron'ny Jaona apôstôla. Kanefa nahoana? Tonga aty amintsika zany amin'izao fotoana izao. Manomana antsika. Manambara manao hoe misy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary ny antony hanambarana an'izy dia izao satria hoe atombotra ilay andro. Ka tsy maintsy maninona? Ampahafantarana zany ny vahoaka an'Andriamanitra zany ny zavatra izay voasoratra ao anatiny. Apokalypsy toko 2:20. Mijery sika ny Apokalypsy toko 2:20 dia ny andininy 10. Inona indray ny resahany eo ary? Apokalypsy toko 2:20 dia ny andininy 10 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy tamiko, aza sina tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa atombotra ny andro. Tarehy amin'ny Daniela atsika zany raha nijery ny bokin'ny Daniela dia izao hoe ahoana izy amin'ny Daniela toko 12. Asio tombo-kase hozy izy ny bokin'ny faminaniana ity hozy izy. Fa any aparany dia maninona? Maro no andinika
ka nino hitombo ny fahalalana. Hitantsika zay tamin'le Daniela 2:12 fa ty amin'ny Apokalypsy izy dia inona zavatra nytenenina. Efa nivahana le tombo-kase taty amin'ny Apokalypsy 9:10 teo. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fahatombotra ny andro. Izany hoe tsy asiana tombo-kase intsony zany ty boky ny faminaniana ity aty amin'inona? Aty amin'ny andro farany satria mitombo zany ilay fahalalana zany. Dia toizantsika indray ara le izy, inona indray koa mbola resahana eo. Apokalypsy jerentsika indray ary Apokalypsy 1:7 inona indray ny resahana eo. Verenantsika kely aloha le Apokalypsy 1:7 dia izao ny teneniny ato. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza. Ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Inona indray ny zavatra resahana eto zany. Indro izy avy amin'ny rahona, izy ho avy amin'ny rahona io. Manambarany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy io. Zany hoe Jesosy iny zany dia mbola ho avy zany ny Jesosy iny. Hoy izy ny sasany, tadidiko mihitsy tamin'izany nitresaka an'izany voalohany hoe fiavian'i Jesosy zany tamin'ny olona anankiray izay efa olona akaiky ihany zany izy io. Rehefa niresaka azy dia hoy izy komantsy anazy hoe Jesosy inge ho avy. Hoy izy ianao hoe rangahy ty adala. Jesosy zany ve dia ho avy? Zavatra Jesosy inge novonoina teto amin'ity tany ity, ny zanak'Andriamanitra novonoina, nokapohana, nofatsihana tamin'ny hazo fijaliana. Dia mbola ho alefan'Andriamanitra ihany ve Jesosy Kristy? Dia hoy izy mantsy azy tamin'izay nanao hoe ka tsy zany nge ho ano miteny an'izany. Za tsy mino an'izany izy. Dia izao ary tsotra ihany le izy ho avy. Vakio Matthieu 4:7. Dia alao ianao ihany mamantatra zao dia ho hitanao hoe ho avy tokoa ve Jesosy sa tsy ho avy Jesosy io. Fa tamin'i Jesosy niakatra tany an-danitra rehefa nisaraka tamin'ny mpianatra. Dia nisy anjely niseho tamin'ny mpianatra rehefa nijeran'i Jesosy niakatra tany an-danitra iny ireo mpianatra. Dia ahoana ozy izy ilay anjely mantsy ireo mpianatra Jesosy. Raha isika Asan'ny Apôstôly 1:1. Asan'ny Apôstôly 1:1. Raha isika kely izay zavatra zay. Akitsika kely izay zavatra zay. Asan'ny Apôstôly 1:1. Dia vakitsika ny 9:12. Dia ahoana ozy izy eo? 9:12. Vakitsika mihitsy ny 9:10. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy, izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Iny Jesosy niakatra iny izy dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy. Tsy izany no miteny an'izany. Fa ny anjely no miteny an'izany tamin'ny mpianatra tamin'io fotoana io. Iny Jesosy izay hitanareo niakatra nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Dia eto izy eto amin'ny bokin'ny Apokalypsy 1:7. Ny 9:7 dia inona ny zavatra niresahany araka ny hitantsika teo? Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Na dia izay nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Eo le olona akaiky anazy niresaka tamiko io hoe Jesosy ve mifatsihana dia mbola hiveriny eto tany ve Jesosy Kristy nefa zavatra natao tsinitsinina? Fa inona zavatra teneniny eto? Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy. Na dia izay nandefina azy aza. Ireo nandefina azy mbola hita ny fiaviany koa zany ireo. Na dia izay nandefina azy aza. Ary hitomany azy ny firenena rehetra. Eny, amen. Eny, amen. Amin'ny andro farany zany dia inona zavatra misy? Miresaka ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raholanitra ihany koa zany amin'ny andro farany. Zany koa zany resahan'ity boky ity zany. Hoe ho avy Jesosy zany.
dia rehefa mamarana ny boky ny apokalypsy tsika dia io koa ny amaranan'i Jesosy azy. Jereo tsara ny amaranany azy apokalypsy toko 2 dia vakitsika ny andininy 12. Inona ny teneny amin'ny andininy 12 io? Indro avangy anao ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Zany hoe rehefa ho avy zany Jesosy dia inona ny zavatra ho ataony? Eto amiko izy ny famaliko. Amin'ny teny frantsay angamba raha nila zany izy dia hoe à moi la vengeance, à moi la rétribution. Hoy ny fitenenana. Eto amiko ny famaliko izy. Hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Zany hoe isy fitsarana zany ho ataon'ny Kristy rehefa ho avy izy. Eto amiko ny famaliko izy. Dia toy izany eo amin'ny andininy 20 hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny avy fangy anao dia teneniny mihitsy hoe iza io avy io? Amen, avy Jesosy tompo. Iza? Jesosy io avy io. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny avy fangy anao. Amen, avy Jesosy tompo. Ho avy Jesosy zalahy. Karaha kristianina ianao, mino ianao, mino an'i Kristy ianao, dia mino koa fa ho avy Jesosy. Eto amiko ny famaliko izy. Ary araka ny resantsika tamin'ny fanomboana teo dia zao manao hoe ny ondriko mihaino ny feoko ka manaraka aho izy. Ny ondriko mahalala aho izy ary za mahalala azy. Dia hoy ny tompo manambarako hoe mbola manana ondry hafa ivelany vala aho izy. Zay ny antony zao antso zao zany, zay ny antony zao antso zao. Ka toizantsika ny lesona rariva mikasika an'izay zavatra zay. Maranantsika azy angamba ny farany mikasika an'ilay resaka hoe ny resaka mantsitsika ny teo ny resaka hoe ny boky apokalyptika zany ny tena hoe miavaka anatin'ny Baiboly dia hoe ny boky apokalyptika dia hoe ny boky ny apokalypsy, ny boky ny Daniel ary ny boky ny Ezekiel. Resaka tsika nahitsika exemple atao ohatra atao anatin'ny boky ny Daniel, nahita tsika ohatra atao anatin'ny boky ny apokalypsy. Ny ao amin'ny boky ny Ezekiel indray mivelatra be ny zavatra resahany io. Fa ny ohatra azoko raisina zany mikasika ny ao amin'ny Ezekiel dia miresaka ny amin'iny ny Ezekiel, miresaka izy ny amin'ny fitsarana any Goga. Inona zany fitsarana any Goga zany na hoe jugement any Goga? Ny Goga dia resaka hoe nation zany na ny firenena rehetra izy zany. Miresaka zany izy ny fitsarana ny amin'ny Goga zany na hoe ny firenena. Miresaka ihany koa izy ny amin'ny rétablissement en Israël na ihany koa hoe ny famerenana zany any Israël. Inona moa famerenana Israël io zany fa ndraisany io zany dia io le hoe izao antso ataontsika izao zany le hoe famerenana ny vahoaka an'Andriamanitra ho andiany ray ao anaty vala anankiray ihany dia mpiandry ray ny miandry azy ireo. Zay le hoe rétablissement en Israël, ny famerenana ny Israël zany ho andiany ray ao anaty vala anankiray zany. Miresaka zany ny Ezekiel mikasika an'izay hoe famerenana ny Israël n'Andriamanitra izay. Ka io mbola resahantsika hoe Israël no aranofo fe izy io sa arabaky teny zay io anaty lesona zay zavatra zay. Fa ny tena azo raisina amin'izy io zany dia zao hoe famerenana ny vahoaka an'Andriamanitra ao anatin'ny valan'Andriamanitra zany. Fahatelo farany ihany koa izay hitantsika ao anatin'ny resaka ao anatin'ny boky ny Ezekiel dia miresaka ny amin'ny resaka hoe temple futur zany na ihany koa ny amin'ny hoe ny tempoly izay ho avy. Ny tempoly ho avy. Ka raha miresaka tsika ny boky ny apokalypsy dia misy tokoa zay resaka hoe tempolin'Andriamanitra zay ao anatin'ny Jerosalema vaovao. Miresaka n'izay tempolin'Andriamanitra zay. Sitsika nisy zany raha ny tantara zany jerena dia hoe nahita isika ny tabernakely tany amin'ny testamenta taloha tany anefitra. Nahita isika ny tempolo tamin'ny andron'ny mpanjaka zany, tamin'ny andron'ny mpanjaka Salomona. Amin'izao vanim-potoanantsika izao inona ny antsoina hoe tempolo? Ary rehefa tonga zay andro farany zay manahoana indray zany ny endrik'io tempolo io zany. Dia ho hitantsika ao anatin'ny lesona mikasika zavatra zany manambara le tempolo izay ho avy ihany koa zany. Dia ho hitantsika mikasika zay zavatra zay. Ka zay angambany aloha ny lesitsika zany tamin'ity marain'ity isaorantsika ny tompo ny amin'ny zay lesona vitantsika zay fa
mba tsy hamono aminaina antsika dia manao pause tsika zany afaka manao pause a dia amin'ny lesona manaraka indray tsika aloha manohy ny fampianarana zany dia isaorantsika ny tompony amin'izay vitantsika tamin'ity anio ity zany ivavaka tsika ry Jehovah'Andriamanitra raha io mankalaza anao zahay mideranao ary manome voninahitra anao misaotra Tompoandriamanitra ny amin'ny fampianarana ny teninao tamin'ity maraina ity satria tsy tamin'ny herina fatanjahana fa tamin'ny fanahinao rery ihany dia eo karay ny fanahinao masina ny no hiasa aminay tsirairay avy hatanteraka ny sitraponao dia raina mandrakizay ny anaranao raha io ankalazaina ny anaranao any dia eo ka ny rahanao ihany koa Jesosy andrakotra ny tsirairay avy mba tsy hanana satana fahefana izay na dia kely aza ka dia arovy izay mifankam-panahy amin'ny filanonofo sy ny fanindriny ary eo ka ny fanahinao raha ampitoetra ny teninao ao am-ponay sy ao an-tsainay anamasina ny tsirairay avy dia amin'ny anaran'i Jesosy na nratanay izany vavaka izany raha atao anatrehanao aleloia amen dia isaorantsika ny tompo izay mikasika izay lesona izay fa amin'ny manaraka indray zany tsika manohy an'izay lesona izay ok ary dia izay fa dia baibay daholo tsika rehetra